Mandalo eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ny ministra kongolais misahana ny asa vaventy. Raha ny nambarany dia mila manao ezaka goavana ny Madagasikara eo amin'ny resaka teti-bola izany na eo amin'ny finiavana ara-politika mba hanatsarana ny foto-drafitr'asa eto Madagasikara fa indrindra ny lalana. Raha fitopolo isanjato ny teti-bola-panjakana ao Congo Brazzaville dia natokana ho an'ny asa vaventy avokoa dia 9 isanjato monja izany raha ho an'ny Madagasikara. Mbola betsaka arak'izany ny ezaka tokony ataon'i Madagasikara raha tiana ny hanatsara ny foto-drafitr'asa eto amintsika indrindra ny lalana. Io ny nambaran'Andriamatoa Emile Woso, ministra kongolais misahana ny asa vaventy, nandritra ny fitsidihana niaraka tamin'ny ministra Roland Ratsiraka teny Ankadimbahoaka. Ministra avy any Congo Brazzaville, Monsieur Emile Woso, iza ministra ny TP any tonga aty hamonjy ny congrès de la route. Dia tonga manohana ary indrindrandrindra mifampizara traikefa satria misy fomba fahitana zareo vola mbola tsy fantatsika dia mba mifampizara an'izay zavatra izay efa ro manaraka an'izany tsara koa mpahafantarantsika ny vahoaka malagasy fa 7 isanjato ny vola budget ny fanjakana zany dia ampiasaina amin'ny travaux publics any amin'ny zareo. Dia zava-dehibe zany satria eto amintsika 9 isanjato ny budget mpanjakana no ampiasaina amin'ny travaux publics. Ohatra zany tenenina amin'ny vola vahiny ilay izy ny budget zareo ho lazaina eo zany rehefa avy amin'ny teny dia 600 millions d'euros. Nefa ny eto amintsika budgetintsika eo amin'ny taontsika 3 millions d'euros. Nefa ny raha 600 millions d'euros. Donc zany mbola misy ezaka goavana zany tsy maintsy ataontsika mba ahafahantsika manana autoroute, mba ahafahantsika manana lalana tsara, mba tsy hisy embouteillage tsony eto Antananarivo satria hitantsika zao reto lalana reto vonjena maika satria misy embouteillage foana ty lalana ty dia ny antony mahatonga embouteillage tômôbila moa maro fa ny ankoatran'izany dia miaratsy ny lalana. Dia tonga izay manampy ny commune urbaine Antananarivo amin'izay zavatra izay dia misy projet tokony aseho any vahoaka malagasy mandritra ny congrès de la route mba ino moa zany mitetika asa mba efa misy mba ampienana ny embouteillage eto Antananarivo. Eo amin'ny 10 andro eo tokony anaovana anazy fa mety ataontsika hoe 20 andro fa ahafantarana zany no vitana izy. Andriamatoa Emile Woso izay tonga natrika ny kongrès ny lalana eto Madagasikara ary izarany traikefany amintsika. Raha momba ity fanamboaran-dalana eto Ankadimbahoaka ity kosa indray, raha ny fanavazavan'ny ministra Roland Ratsiraka dia 20 andro eo no vita ny asa fanamboarana.